Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrany. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary maharitra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinany. Rainay izay any an-danitra ianao ilay Andriamanitra mpamorona, tompony tompo, mpanjakany mpanjaka, miankohaka eo anatrehany sisa fiandriananao izay. Ary amin'izao sabatanao masina izao dia aoka ho tsapanay hamory any anatinay ny fiasa amin'ny fanenao masina, mba hatsapanay fa vita fihavanana aminao izay, ary amin'ny manan-kandriamasinao anay dia ho tsapanay fa ianao no mitantana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Miarabanao amin'ity anio ity, sabata vaovao, sabata fifaliana, sabata fitahiana. Tombonandro vaovao hatrany no omeny Jehova Andriamanitra antsika ary famindrampo vaovao hatrany. Izany no fifaliana ifampiarabantsika amin'ity andro ity, satria fifaliana ihany koa ny andro sabata. Te hiarabanao manokana ihany koa zahay, ianao vehivavy izay nahavita ihany koa ny herinandro fiaraha-mivavaka izay niarahantsika nandritra ny herinandro, nandraisantsika tombontsoa lehibe, nandraisantsika hery lehibe nandritra ny herinandro. Dia irariana ny soa mandrakariva ny vehivavy tsirairay avy, tsy ny vehivavy ihany fa isika rehetra nizaniza manaraka izao fandarana izao dia irariana ny soa mandrakariva, ahita fifaliana isika mandritra ity andro masina ity, ary ny fahasoavan'ny tompo sy ny famindrampony dia ho amintsika mandrakariva. Andeha isika ary hiara hiteran'i Jehova noho izany hatsarany izany, dia andeha ataontsika miaraka sy miredona tsara ny hira fa 400, hira fa 400. Jesu indreto izahay mpanompona, avy ankalaza sy hanazanao iza, raisonao ny saotry izay
fanay atokany rembahoana manatena lanitra sy tany vaovao izay rehetra vory eto izao ka hosambatra ao an-danitra miarapale amina mandrakiza. Miaraka amaky ny tenin'Andriamanitra sika tompoko arak'izay voasoratra ao amin'ny Joba. Joba 4:30 andininy 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Mbola ho tohizantsika ao amin'ny Salamo 2:70 andininy 2:20. Fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra alehanao. Amen. Miaraka hivavaka mandohalika isika to. Ray tsara sy masina indrindra ao an-danitra ao, saotra dera lazanao sandratray mandrakariva ho anao. Ny ora fitahiana tsy takatry ny sainay izay atosako tsy tapako eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tompo, na dia tsy mendrika ary zahay dia natsonao ho mpanomponao hatrany hatrany isan'andro isan'andro. Ko amin'izao andro manokana ho an'ny vehivavy maneran-tany izao, dia indreto ny vahoakanao hisaotra hidera ary ankalazanao mandrakariva. Tompo malalo, aza mijery ny tsy famendrehanay, foka amin'ny fahasoavanao mba hanenika anay sy ny vahoakanao rehetra maneran-tany. Dia taio manokana Jesosy eo izao fanompoam-pivavahana izay ataonay izao, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ka izay rehetra ataonay mandritra n'ity tontolo andro ity anie, dia hoanitra kasitrahana eo anoloan'ny seza fiandriananao. Dia misaotra Jesosy malalo noho ny valim-bavaka tsy takatry ny saina omenao anay tsirairay avy. Amen. Izao isika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahan'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Manome torolalana maromaro atsika mikasika ny fanatitra ny Baiboly ary isan'ny manan-danja indrindra amin'ireny ny tombam-bidin'ny fanatitra izay tsy maintsy mifototra amin'ny isan-jato izay novidian'ilay mpanao fanatitra. Ary io ampahany io dia tokony ho fanambo antsika zanany mba ho azoantsika tsara ny hevitry ny hoe sorana. Tsy ny sandany fanatitra nefa no tiana resahana eto fa ny asaro-bidiny. Ka manoloana izany indrindra dia mila miato sy mieritreritra kely isika ary mametraka n'izao fanontaniana izao amintsika tsirairay avy manao hoe teo amin'ny fiainako efa nisy fotoana ve tena nanoloran-tenako marina ho an'Andriamanitra. Lahantitra anankiray Alexander izay teratany Ekosea. Nandritra ny taona maro izy dia niasa mafy nanolo tena tanteraka ho amin'ny asan'Andriamanitra tany Inde. Ary tonga ny fotoana izay tsy maintsy hiverenany any an-tanindrazany mba hialany sasatra ny amin'izay asa fanompoana izay nataony izay satria efa nialehibe nga Alexander.
rehefa tonga tao amin'ny tandrazana izy dia nitory tao amin'ny fiangonana izay nisy azy. Nitory tamin'ny hafanampo i Alexander, niantso an'ireo tanora tao amin'ny fiangonany mba hanohy ny asa fitoriana any Inde. Tsy nisy nanohina niantso anefa ireo tanora maro tao am-piangonana. Notohizan'nga Alexander ny asa fitoriana ary niteny tamin'ny fiatanam-po tanteraka ity lehilahy lehibe ity, ary vokatr'izany dia safotra teo ambadiky ny pilipitra izy tamin'izay fotoana izay. Rehefa teo am-pizahana ny fahasalamany ny mpitsabo dia nahiratra nga Alexander ny masony ary mbola niteny tamin'ny mpitsabo izy hoe avelao hanohy ny asa fitoriana nataoko ery amin'ny pilipitra. Niteny dokotera hoe mitonia ianao fa mbola reraka loatra ny fonao. Tsy nanaiky anefa nga Alexander, tsy maintsy mitsangana eny amin'ny pilipitra ary tsy maintsy tohizako ny hafatra izay nresahana teo fa mila zanaka lahy sy zanaka vavy maro hanohy ny asany Andriamanitra. Rehefa niverina teny amin'ny pilipitra nga Alexander dia nitohizany ny antso amin'ireo tanora zazalahy sy tanora zazavavy. Indrisy anefa fa tsy nisy nanohina mihitsy ny antso izay nalefany. Rehefa niantso tanora lahy sy tanora maro amin'ny firenena ny mpanjaka vavy Victoria dia maro be ny tanora nanohina ny antso. Fa rehefa Andriamanitra ilay mpanjaka an'izao tontolo izao ve no mandefa ny antso dia tsy misy te hamaly ny antso isika. Tao anatin'ny fahanginana tsy nisy nanohina ny antson'nga Alexander ary ny farany dia hoy izy, eny ary rehefa tsisy hanohina ny antso isika dia izao no andeha hiverina ny Inde ary ho tsapan'ireo firenena any fa misy Ekosay na dia iray aza mihevitra sy mihazo ireo. Ary rehefa anainga iny nga Alexander dia nisy an'ireo tanora maro nitsangana ny laza fa izao koa andeha. Nga Alexander izay na dia teo amin'ny fanterany dia nanana fanoloran-tena tanteraka hanao ny asan'Andriamanitra satria tsapany loatra ny asarobidiny ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra azy. Raha niresaka izany lohahevitra izany Ellen White dia nanoratra izao andalan-teny izao. Endreny alehibe ny fanomezan'Andriamanitra ho an'ny olona ary manao ahoana ny nahatanterahany izany. Tamin'ny fahalalan-tanana tsy misy fetra ny nanomezany mba hamonjena ny zanak'olombelona mpiodina sy hitondrana azy ireo ahita ny fikasany sy hamantatra ny fitiavany. Asehonao amin'ny fanomezana sy ny fanatitra ao ve fa tsy misy zavatra hiverinao ho tsara loatra ho azy izay nanome ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ny olona izay tena tian'Andriamanitra dia tsy ho tia amin'ny vava fotsiny, hitondra ny fanomezany sy ny fanatiny ho ao an-trano firaketana izy mba hahazoana mandefa mpiasa hamafy ny vo sarobidy. Irian'Andriamanitra izao sy anao raha hanolo tena bebe kokoa azy amin'ny asany ary hametraka azy ho lahara-pamehana eo amin'ny fiainantsika araka ny voalazan'i Jaona voalohany toko 4:7 manao hoe isika tia azy satria izy efa tia antsika taloha. Hiaraka hivavaka tsika tompoko. Rainay tsara indrindra, isaoranay anao ny fanatitra lehibe tsara indrindra izay nomenao anay dia ny zanakao lahatokanao. Meteza ray malala mindrafo aminay tsirairay avy ary ny fanatitra izay atolotray dia ingany mba ho anitra ankasitrahana manoloana ny seza fiandriananao. Atolotray anao koa ny tenanay amin'izao anio izao. Ho fanatitra vita be amin'ny asanao ary ametraka anao lahara-pamehana amin'ny fiainana rehetra izay mbola omenao anay. Tonoana vavaka noho ny aminaran'i Jesosy. Amen.
fifaliana indray no iarabako ny ankizy kely amin'izao sabaty izao. Faly miaraka aminareo ary andray lesona mahafinaritra be indray tsika androany. Ny lohateny androany dia nampitondraina ny lohateny hoe mahitanao sy mikarakaranao Andriamanitra. Mahitanao sy mikarakaranao Andriamanitra. Ny salamo faraika amin'ny 150 ny vaky teny fototra antsika. Teny hoe fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Dia sarika ny sainareo arakizy amin'ny tantarany Fredy. Fredy sy ilay lavaka ny rano laliny. Izy aminareo ny tia milalao rano? Mahafinaritra milalao rano indrindra rehefa mafana be iny ny andro. Rehefa mafana ny andro ka misy orana dia mahatsara ny rivotra izany ary mampahazo aina tokoa. Ny ankizy dia be da be ny tia milalao orana dia ilay kotsy iny dia mangatsiatsika ery. I Fredy ankizy dia ankizy lahy anankiray izay tia milalao orana. Rehefa avy ny orana dia lasa izy milalao eny amin'ny arabe miaraka amin'ireo namany. Dia ny zavatra ataon'izy ireo sokafana ny vavany dia ilatsahany ranon'orana dia izay betsaka indrindra no mandresy. Dia indraindray ihany koa takana izy ireo ny ranon'orana izay eny amin'ny arabe eny. Hitsakitsahany dia miazakazaka eraky ny tokotany zareo. Rehefa manao an'izay izy isaky ny fanaony dia faly ery fa tamin'ity indray mitoraka ity. Dia ny tantaraina ny zareo teo hoe izao no tena nanjoana azy tany. Dia eo mpilalovan'ny eo dia niembotra Fredy niazakazaka niembotra izy izany hoe nanao marche arrière. Mody tany amin'ny ny rano amin'io feno be ny arabe satria efa nanomboka avy ny orana nandritry ny alina. Tsarony fa Andriamanitra dia teo aminazy Fredy ny eriana fa miembotra ihany izy. Andenga ho raisika ny baibolitsika latsaka tao anaty lavaka laliny Fredy. Jeremia toko fa 7 rehefa latsaka izy dia ny andininy faraka nanomboka ny maizina le mazava teo ary nanomboka tsy nahazo aina izy fa sepitra. Fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo ho Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Andriamanitra dia mijery antsika foana miaro antsika mandrakariva izy. Mety misy fotoana tsika mitomany dia lasa ilay zazakely niazakazaka nakely amin'ny namany. Misy famidena kanefa mahazazakely azy dia tsy afaka miteny tsara izy dia tsy nisy miaino ireo namany Fredy fa mbola variana ny lalao be ihany. Tsy hitan'ilay tovolahy kely izay atao. Fredy kosa nefa dia tena niletika tany amin'ny lalina tany. Vetivetika teo nisy ny sitona ny tanan'ny Fredy. Ny amafy ilay sitona ary tafiala tao anaty lavaka izy. Rehefa tafiala tao dia napetraka ilay olona ny sitona azy teo amin'ny sisiny dia nahorirana ny lohan'ny Fredy mba hahafahany rano mivoaka aingana. Rehefa nahazo aina kely Fredy dia niezaka nijery iza izany nanavitra anazy izany. Ny tany teo akaikiny teo dia lahy antitra anankiray izay mbola tsy hitany mihitsy ary mbola tsy fantany mihitsy. Rehefa hitan'ilay lahy antitra fa nahazo aina Fredy dia lasa ilay lehilahy nandeha haingana ny ala teo. Vetivetika teo dia nitodika ny naman'ny Fredy ary nahitany Fredy natory teo amin'ny tany. Dia nanatony izy ireo fa misy inona? Fa naninona? Dia niezaka nanazava i Fredy ary nanontany an'izy ireo hoe hitanareo ve ilay antitra teo? Tsy nisy nahita rakizy ilay antitra. Ary rehefa nitodika daholo ny rehetra dia tsy nisy nahita an'izany. Tsapany Fredy tamin'izay fotoana izay hoe Jesosy ny nanavitra azy. Ary naniraka anjely anankiray izay naka endrika ilay antitra mba hanavitra azy tao anatin'ny olana. Marina fa tsy nisy naheno ny antsoantso sy ny antsoantso ilay tovolahy kely ireo namany fa Jesosy kosa sady naheno no nahita ny zavatra nisy teo amin'ny Fredy. Ny afatra androany dia izao io Jesosy io dia mahita ny zavatsarotra izay atrehantsika. Ary tsy vitany mahita fotsiny izy
fa maniraka ny anjeliny izay ho anilantsika mandrakariva miandry baiko avy aminy mba hamonjy atsika amin'ny toejavatra sarotra rehetra. Andehana hiverenantsika ny andininy fototra fa hoy izy hoe fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao any amin'izay rehetra alehanao. Ninina zava-misy rakizy dia eo Jesosy. Sady maheno izy no mahita ary vonona ny hanavitra antsika amin'ny toejavatra rehetra. Andeha isika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany tombontsoa izany, ny amin'izany fitiavana lehibe asehony izany, ka manasanao ary hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra anao zahay ny amin'izany fitiavana lehibe izany, satria dia vonona ny aino anay mandrakariva ianao, vonona ny hamonjy anay amin'ny toejavatra rehetra. Ampio izay mba hatoky an'izany fitiavanao izany, ary ino fa miaraka aminay ianao amin'ny fotoana sy ny toejavatra rehetra misy eo amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka Andriamanitra ny amin'izany fitiavana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Shaka
antsika rehetra indray tratry izao fotoana manokana izay andraisantsika ny afatra manokana izay ampitainy tompo amiko sy aminao izao indray. Manasa ampitiavana anao hiaraka hivavaka isika. Ranay masina tsara foindrina in-danitro, misaotra anao satria tsapanay nandritry ny enemana ny fiainao manokana amin'ny fiainanay tsirairay avy. Na dia teo ara ny fitsapana maro izay nilalovanay, na dia teo ara ny fihetsepo ratsy izay nandalo teo aminay, dia tsapanay ny tananao nanaisotra nyreny zavatra rehetrarehetra ireny. Ary tonga amin'izao sabatanao masina izao izay andray ny afa-pitiavana indray avy aminao ary atsapanay ny fiadanam-po amin'ny firaisana aminao. Koa miandrandra ny fiasa mifanainao ato anatinay izay ary matoky sy mino fa ianao nihitratsitra amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy nongatana mivavaka. Amen. Be dia be ny zavatra izay lalovantsika nandritry ny enemana. Ary ao anatin'izay toe-javatra lalovantsika izay dia meo ny zavatra rentsika mety nisy atraikany teo fiainantsika. Zavatra nohanitsika mety namparary antsika, nafaly antsika. Mety ny zavatra kasihantsika mety nisy atraikany teo amin'ny fiainantsika. Fa ao amin'ireny zavatra voaray avy amin'ny retsim-pandrenesana 5 ireny dia ny zavatra jeren'ny maso no tena manan-danja indrindra. Satria amin'ny hevitra rehetra lasa voarakitra any anatin'ny ati-dohantsika dia ny maso no mampita ny hafatra betsaka indrindra satria valopolo isan-jato ny hafatra voapita voaray ny retsim-pandrenesana 5 dia ny maso avokoa no mandray an'izany hafatra izany. Ary ao anatin'izay dia taddio izany fa manana andraikitra lehibe misy fitraikany be da be eo amin'ny fiainantsika ny zavatra jeren'ny masontsika. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe mahita ny zavatra araka ny tokony ho izy ve zasenao? Ny tena tokony ho jerena ve ny jerentsika? Sa variana mijery zavatra hafa tsika eo amin'ny fiainantsika? Fanontaniana manaraka dia izao hoe ao anatin'ny rotoroto ny fiainantsika dia moa ve isika tena mahatsapa fa tena ny zavatra ilaitsika sy tena hoe misy fitraikany mivantana eo amin'ny fiainantsika no voaraitsika sy ataontsika lara-pahamehana. Araka ny voalaza teo dia rotoroto an-trano ny fiainantsika ka faritantsika amin'izay filana maika ny tenantsika ary matetika no milavolefina tsy mijery lavitra isika. Betsaka manahoana ny zavatra tokony jerentsika ary indraindray dia ajanontsika ary matetika ilay ajanona ilay tena lara-pahamehana no ajanona. Ary ao anatin'izay hoe fametrahana tsy fijerena ny tena lara-pahamehana izay dia indraindray isika lasa mandeha anjambany fotsiny eo amin'ny fiainantsika. Miaina ao anatin'ny tontolo izay ao anatin'ny Kristsika amin'izao fotoana izao. Ary ao anatin'izay fiainana fandalovana ao anatin'ny Kristy izay dia matetika ilay tombam-bidiny tena mihitsy no potika ao anatin'ny tsy fahatsapana sy tsy fahitana ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainana. Lasa satria le fiarahamonina misy atsika, fiarahamonina miaina ao anatin'ny tsy fitiavana, lasa ohatrany hoe tsy tsapanao tsony ny tena fitiavana. Voalaza ny OMS fa ny 70 isan-jato ny vehivavy dia miaina ao anatin'ny mosary. Fa ahoana moa izany ny salanisa voaray? Fa nga tsy miasa izany isika vehivavy? Tsy hoe tsy miasa isika, fa indraindray tsy tsapantsika ny tena lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika. Dia potika ny hoavintsika iray manontolo mihitsiny. Ary ny zavatra mampalahelo anatin'ilay izy dia
voapirofy ihany koa fa ny 5,700 ny vehivavy maneran-tany dia miaina ao anatin'ny famoiza-po. Fa ahoana izany no sary misy amintsika vehivavy? Na eo ary ny salanisa izay mahakasika ny lehilahy dia hita fa isika vehivavy no tena tratrany aingan'ity famoiza-po ity. Vehivavy maro no mandalo fahatsapana. Le fahatsapana ohatrany hoe tsisy piti, tsy misy piraharaha, ary izany rehetrarehetra izany tonga dia miseho mivantana eo amin'ny fomba fiainany. Ny vokatra teraka n'izany hoe tsisy piti sy tsisy piraharaha izany izy. Ary asehony mihitsy hoe satria tsisy piti, tsisy piraharaha, tsisy pahita dia tonga dia le tombam-bidin'ny tenany mihitsy no simbainy ao anatin'ilay izy. Inona moa ilay hoe tsisy mahita? Le tsisy mahita dia mety hoe tonga dia hoe tsisy mahita izy, tena tsisy mahita mihitsy izy, samy eo daholo fa tsisy mahita izy. Tonga dia tsy hitany maso izy izany amin'izay fotoana izay, ara-batana izany izay. Eo ihany koa ny tsisy mahita ara-pihetsepo, tonga dia tsisy mahatsapa mihitsy izy ny zavatra izay ataony, ny tsisy mankasitraka, ary voalaza mihitsy hoe ity tsisy mahita ara-pihetsepo ity dia mahita ny fahatsapana ananany tsy tsapany hafa, eny fa na dia ao tokantrano na ampivady ary na amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, dia ilay fahatsapana ao anatiny mihitsy ny tsy hita an'ireo fianakaviana. Ary ny eo amin'ny lafiny ara-tsaina indray dia izao, tena tsy hita mihitsy eo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony. Tsarovy anefa fa raha mandalo ao anatin'izany zavatra izany ny toerana misy ianao dia androany sabata dia miteny-mpitiavana aminao Andriamanitra. Mahitanao izy, tena mahitanao Andriamanitra. Sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao, mahitanao izy ary fantany io olana ara-nofo izay atrehanao io. Mahitanao izy ary tsapany io fahatsapana izay tsapanao io, na mieritreritra hoe tsisy mahatsapa ny fahatsapanao. Mahitanao izy ary te hamaly ny filanao, te haneho ny voninahitra eo amin'ny fiainanao izy. Koa androany maraina dia hijery manokana an'ireto vehivavy anankitelo anatin'ny baiboly reto isika, andraisantsika lesona manokana. Dia tsy izany fa ho jerentsika manokana Iagara. Iagara ao amin'ny rehefa mijery amin'ny Genesis 4:20 dia tena niaritra zavatra mafy izy, satria voalohany indrindra dia nandositra izy tamin'izy bevoka, satria nanomboka nataony Sara nanaovany toetra tsy zaka Iagara. Ary rehefa nanaovany toetra tsy zaka Iagara dia lasa izy nandeha nandositra, ary izy tamin'izy hoe bevoka iny nandeha nandositra, tsy tsapany Sara mihitsy ny zavatra izay mety hoe tsapany dia ny zavatra niseho hitany anjely Iagara. Ny zavatra nisy raha mijery an'io tantarany Iagara io isika dia rehefa nanomboka bevoka mantsy izy dia nanomboka naneho fankahalana ny Sara hoe za bevoka ianao tsy bevoka. Fa tao anatin'izay dia namaly ihany koa Sara, dia nanaovany Sara toetra tsy zaka Iagara. Ary rehefa tsy zakany Iagara ilay toetra tsy zaka nataony Sara dia lasa Iagara nandeha nandositra. Ary rehefa nandeha nandositra Iagara dia izao hitany anjely izy, hitany anjely izy. Ary niteneniny anjely mihitsy Iagara tamin'izay hoe andany ianao miverina hozy izy, ny anjely mantsena azy fa izao zakao izay zavatra rehetrarehetra ataony Sara aminao. Izay ny voalohany. Fa ny faharoa indray dia izao, rehefa teraka indray Ismaela, feno 17 taona Ismaela, dia tsy maintsy noroahana tanteraka teo amin'ilay toerana izay nisy azy Iagara sy Ismaela. Teo amin'ny trano izay nisy azy nahazatra azy.
teo amin'ny fiainana mety hoe misy sakafo ara-dalàna izay nahazatra azy, teo amin'ny fiainana izay hoe nisy vady, nisy dada ilay zaza, kanefa tsy maintsy noroahana teo amin'izany toerana izany Agara. Niaritra zavatra sarotra izy tao anatin'izany zavatra izany. Kanefa dia tanteraka ilay teny izay notenenin'ny anjely. Izao mantsy eo amin'ny Genesis 4:7-7 tenenin'ny ao amin'ny soratra masina hoe ny anjelin'i Jehovah nahita azy teo anilan'ilay loharano anankiray tany anefitra ary niantso azy tamin'ny anarany. Hitan'Andriamanitra ianao rahavavy, ary miantso ny anaranao izy, tehany eo voninahitra ny voninahiny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra koa ianao ao amin'ny tany hevitra izay misy ianao io amin'izao fotoana izao. Hitan'Andriamanitra koa ianao ary mahatsapa ny fahitana, tsapany ny lalakalehanao io zavatsarotra atrehanao io fanandramana izay tena mangirifiry aminao io. Hitan'Andriamanitra izany. Hitan'Andriamanitra ny alahelinao io. Hitan'Andriamanitra fa voafehinao, mety misy zavatra mafy atrehanao tokantranonao ao, mety tsy mitovy ny fomba fijerinareo mivady. Enin'Andriamanitra io fitarainanao io. Hitan'Andriamanitra io fahatsapana ho irery. Mety vokatry ny fisarahana, mety vokatry ny toe-javatra izay atrehanao io. Dia te hiteny fikasana aminao izy androany hoe izaho tsy andahoanao mihitsy na ahafoy anao akory. Izany dia teny azonao jerena amin'ny Hébreu 4:7-5. Tsy andahoanao Andriamanitra, nahita ny Agara Andriamanitra, naneho ny heriny tamin'ny Agara Andriamanitra, dia izao te haneho ny heriny eo amin'ny fiainanao ihany koa. Raha raisinao ho jiro hanazava ny fiainanao Andriamanitra. Mitana ny teny fikasany tamin'ny Agara Andriamanitra ary te hitana ny teny fikasany aminao ihany koa izy. Nahita ny Agara tao anilan'ny loharano iray Andriamanitra tamin'ny fotoana voalohany nandehanany Agara tany anefitra, ary tamin'ny fotoana iny dia izao tamin'ny fisehoana faharoa indray dia izao nanome rano azy Andriamanitra. Ao anatin'io hoe tsy fanananao ninninona io mihitsy dia te hanome ny tena ilainao Andriamanitra. Rano ny tena nilain'ny Agara teo tamin'iny fotoana izay nandroanana azy sy tsy mahela iny, fa tsy nanana ninninona intsony izy, fa nomen'Andriamanitra azy ny tena ilaina. Izao no teny fikasana ho anao izay mandalo izany fitsapana izany. Salamo 4:7-8 hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Mpamonjy mora ajo indrindra amin'ny fahoriana izy. Tianao Andriamanitra. Ary te hiteny aminao ihany koa izy androany hoe mahitanao ao anatin'ny hirifirinao izy. Mahitanao ao anatin'io hirifiry izay atrehanao io izy. Ny hirifiry moa dia tsy inona fa zavatra izay indraindray izy io mety hoe mandalo, hirifiry mandalo. Ohatra hoe misy manonga ianao izany dia amin'ny fotoana hanongonanao iny no marary ianao dia maheno mangirifiry. Fa misy hirifiry izay tsisy mikasika ianao fa ao anatinao ao dia miseho ilay hirifiry ao anatinao ao. Hijery tantarana vehivavy anankiray isika dia tsy izany fa i Rispa. Ao amin'ny Samuel faharoa 2:17-20. Zavatra niseho rehefa nisaraka tamin'ny Saoly Davida dia niady tamin'ny fahavalo i Saoly. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa niady tamin'ny reto fahavalo reto i Saoly sy Jonathan dia maty Saoly ary tsy Saoly rery no maty fa nalain'ilay mpanjaka fahavalo ihany koa ny zanaky ny Saoly rehetrarehetra. Eny fa na dia ny zanaka ny vaditsin-drano ary satria vaditsin-drano i Rispa dia nalainy ny zanaka ny Rispa. Nisy zaza 7 maty, zanaky Saoly 7 maty niaraka tamin'ny Saoly sy Jonathan.
Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa naantona ny zanak' Rispa roalahy ireo ihany mba zanany dia tena hoe nalahelo mafy Rispa. Tsy noho ny zavatra nataon'ny Rispa zany na noho ny nataon'ireto zanany roalahy reto nahafaty an'ity menaky ny ainy ity fa noho ny nataon'ny Saolo ny nahafaty ny ireto zanany reto. Indraindray koa isika dia tadidio fa mety misy zavatra tsy noho ny avy amintsika kanefa miaritra hirifiry isika vokatry ny mety tsy zavatra tsy nataontsika. Ny zavatra nataon'ny Rispa dia nisaona izy. Ary rehefa nanao ny lamba fisaonana sy ny zavatra rehetrarehetra izy ny lamba fisaonana sy ny osina lavenina dia naka lamba izy dia mipetraka teo amin'ny zanany. Ny zanany miantona eo zany ilay saretsaina angesa ny sary zany miantona eo ny zanany ilay menaky ny ainy sombony ainy dia izy eto ambany eto mitomany. Nandritry ny enim-bolana izy tsy niala teo mihitsy izy. Ary tao anatin'izay dia hitany teo ny zanany nanomboka nanomboka nepotika fa niaritra teo izy, natory teo izy, nisakafo teo izy. Ary mety hoe nisy biby ara tonga mety hoe haka an'ilay nofon-janany fa niady tamin'ny biby izy. Niaritra hirifiry maharitra izy. Rehefa henon'ny Davida izany zavatra nataon'ny Rispa izany dia lasa izy nandeha dia naka ny fatin'ny Saolo sy Jonatana izy ary naka ny fatin'ny zanaky Rispa sy ireo zanaka hafa dia naleviny tany amin'ny fasany raibeny izy. Somary mahatohana mieritreritra n'ilay tantara. Ary ao anatin'ny zavatra izay atrehantsika ihany koa dia izao tsarovy mandrakariva. Fa tsy nanao drafitra ho amin'ny fangirifiriana ao Andriamanitra fa manana fotoana mety ho amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Eny fa na ny fotoana hitomanina aza dia fantatr'Andriamanitra hoe eto ianao tsy maninona mitomany fa izao aoriana ny tomaninao dia za hiditra tsetra eo amin'izany zavatra izany. Ny fahafantarana fa Andriamanitra no mitondra ny fiainana dia tsy hampiala ny hirifirintsika fa hanome fiadanana sy fanantenana kosa. Omen'Andriamanitra antsika ny hery ahafahantsika miatrika ny toe-javatra. Omen'Andriamanitra antsika ny hery ahafahanao eo ihany ilay toe-javatra. Izay fiainana izao zany efa hoe fiainanao anatin'ny fangirifiriana, fiainanao anatin'ny fitsapana sy fisedrana. Fa omen'Andriamanitra anao ny fahafahana miatrika ny toe-javatra. Dia ho gaga ianao, mety hiteny mihitsy ianao hoe za ve no nahavita niatrika n'iny zavatra iny satria nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Manome fanasitranana ara-toe-po sy ara-batana ary ara-panahintsika Andriamanitra. Ary mampiasa ny zavatra rehetra, miara-miasa soa antsika izy dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Hitan'Andriamanitra io fangirifiriana izay atrehanao io ary tia madika n'izany fangirifiriana izany izy ho tonga fiadanana. Tia meanao hery manokan'Andriamanitra tahaka ny nanomezany hery an'i Rispa hiatrehany ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainany. Ary ny teny fikasana ho anao androany dia izao no voalaza ao amin'ny Salamo 470 hoe akaiky izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy. Hitan'Andriamanitra io zavatra trehanao io. Hitan'Andriamanitra mety hoe ny henatra izay mety anisany manimba antsika vehivavy. Hitan'Andriamanitra ny alahelo izay tena manimba antsika vehivavy. Hitan'Andriamanitra ny zavatsarotra eo amin'ny fitadiavana izay atrehantsika vehivavy. Andinga ho jerentsika kely ilay hoe hitana ilay henatra teo vetivety. Ilay henatra misy endriny maromaro. Misy hoe henatra avy ety ivelany. Mety henatra
eo amin'ny fisehony enatra vokatry ny hoe mety hoe faratsy mpitondran-tena na eo anivon'ny fianakaviana izany na hoe mety zavatra nataon'ny fianakavianao. Enatra eo amin'ny fiakinan-doha, enatra eo amin'ny fahadisoana nataonao dia nafenina dia fantatry ny olona. Enatra eo amin'ny tsy fahafahana milahatra amin'ireo saranga izay tianao hipetrahana. Fa teto nisy vehivavy anankiray izay enatra hafa ny azy satria tsy voalaza ny anarany ao amin'ny Jaona 5:12-12 fa tratran-tanana nijangajanga izy. Ary rehefa tratran-tanana nijangajanga izy dia izao nentina teo amin'ny Jesosy izy. Mety hoe tsy haiko hoe manahoana ny fitafiny nitondran'ireto olona reto nanatsipazana azy teo amin'ny Jesosy Kristy. Fa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy dia izao ny zavatra niseho, tsapany ny fahadisoana tao anatiny. Ary rehefa tsapany ny fahadisoana tao anatiny dia izao mibanjina an Jesosy izy. Mibanjina an Jesosy izy. Tadio izany fa ny enatra raha ohatra ka tsy resentsika, tsy voaresitsika dia mitatra ho amin'ny fahavoazana ratsiratsy kokoa hatrany. Lasa mety mitarika atsika izany tsy hanana fiarovana. Mety mitarika atsika izany ho amin'ny tsy tonga dia tsy handray fanapa-kevitra tsotro izao isika eo amin'ny fiainantsika. Fa ity vehivavy ity rehefa nibanjina an Jesosy izy rehefa nijery an Jesosy izy dia navalian Jesosy azy koa hoe za koa miaha ny fiainanao manokana. Izao no voalaza ao amin'ny Isaia 7:15-5. Teny fikasana ho anao indray ity androany. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Nefa izy tsy voalefina no fahadisoantsika sy ny torotoroana no ny helontsika. Ao amin'ny Isaia 7:15-5 nampijaliana ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary dia kapoka taminy nanasitranana antsika. Te hiaha manokana amin'ny fiainanao Jesosy, niaritra ny mafy indrindra ho azy ho anao izy. Ary tao anatin'izay dia izao no voalaza ny taridalana hoe tahaka ny tamin'ilay vehivavy janga tao amin'ny fahamenarana, nijery sy nahita ny fahalavony Andriamanitra, hita ny zavatra izay mampiahiahy anao, izay zavatra mahatonga anao atsapa ho tsy voaharo, tsy ho mendrika, izay zavatra mandatatra maso anao. Mety ianao ihany no mahafantatra ny fahamenaranao saingy hita n'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra dia tsy mba manameloka anao, tsy mandatsa anao Andriamanitra na mitsikeranao, fa te hampitraka anao amin'ny toerana izay misy anao io izy. Ary ao anatin'izay fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny izay dia miteny aminao izy ao amin'ny Romanina 10:1-12 hoe fa hoy ny soratra masina hoe tsy homenatra izay rehetra nino azy. Tiako ianao handalo fanandramana manokana ny amin'ny firaisana amin'i Jesosy Kristy. Tahaka ny Edita izay nandeha roplanina izy dia sendra rahona be, sendra kotroka, sendra tselatra. Dia natahotra izy tao anatin'ilay izy, tsy maintsy natrehana ilay kotroka, tsy maintsy natrehana ilay tselatra, tsy maintsy natrehana ilay fiozongozona ny roplanina. Fa tsy tapitapitra izay dia niala izany rahona mainty izany. Izany ihany koa tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Aoka anao tahaka ny Davida, nantona n'Andriamanitra tahaka ny Davida isika. Ao amin'ny Salamo ahitantsika n'ilay teny izay tenen'i Davida hoe atongilany sofinao Jehovah ka valio aho fa ory sy malahelo. Sahy manantona n'Andriamanitra.
ary ao anatin'izay fanantonana an'Andriamanitra izay dia tsarovo fa hitan'Andriamanitra ianao Andriamanitra irery ihany no herintsika Andriamanitra irery ihany no fahazavana afaka hanazavany fiainantsika Andriamanitra irery ihany no afaka miazona antsika amin'ny tanany satria te hampandresy ahy sy te hampandresy anao izy. Dia izay no mahatonga anazy miteny amin'ny Korintianina 1:12-12 hoe fa ankehitriny isika dia misaha amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina fa hatrizay dia hifanatrika amin'Andriamanitra isika. Ankehitriny sombitsombony ihany no fantatritsika fa raha hatrizay dia ho fantatritsika tsirairay avy tsara toy izay nahafantarany atsika mahakasika an'io Andriamanitra fitiavana io. Te hametraka ny zavatra rehetra eo an-tanan'Andriamanitra ve ianao amin'izao fotoana izao? Io zavatra trehanao io ve tianao no andorana an'izany ho azy? Ny toe-javatra lalovanao, ny fahatsapana orery, ny tahotrao, ny faharesenao. Manasanao manatona an'i Jesosy. Aza misalasala. Meteza handray ny tanam-pitiavan'i Jesosy izay efa natsotrany hatramin'ny ela ho anao. Hamonjy ianao, hitantana anao satria izy mihitsy no miteny hoe te hitantana antsika amin'ny tanàna fahamarinana izy. Aza misalasala, mankanesa eo amin'i Jesosy no miandry ampitiavana anao izy. Ary ao anatin'izay dia izao ny telo ikasana izay horaisintsika farany dia hoy ny voalazan'ny soratra masina ho ahy sy ho anao ao amin'ny Matthieu 10:17 hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mafesan-drentana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Tianao ny tompo ary anak'Andriamason'Andriamanitra sasy ianao. Amen. Andeha ary isika anao hira, anandratra vavaka amin'ny alalan'ny hira isika. Dia ny hira fa 470 meteza raha eo 470 ao aorian'izay dia anandratra vavaka indray isika. Metezalayo, arikiuva
Iaraka hivavaka isika tompoko. Rainay tsara fo masina indrindra an-danitro. Misaotra, midera, mankalaza ny anaranao izahay. Satria tsapanay fa mahitanay amin'izao toerana misy anay izao ianao. Tia hanafaka anay ianao, tia hampandresy anay ianao, ary tianao izay hijoro vavolombelona ny amin'ny fananana anao, koa amboary ary ny fiainanay. Amboary ny maizy anay iray manontolo mihitsiny, esory izay tsy hanao rehetra. Fa meolay hery avy ao amin'ny hevitra masina indrindra izahay, hahafahanay miatrika ny toe-javatra rehetra izay tsy maintsy satrehanay ao amin'ny fiainanay. Ray malalo, misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay maty ho anay. Manana antoka azo ianteherana izahay, fa misy zoky izay mahatsapa ny zavatra tsapanay. Zoky izay afaka mampitraka anay amin'ny zavatra izay hatrehanay. Misaotra noho ny aminao Jesosy eo, ny amin'ny fifonana izay ataonao ankehitriny ho fanalana ny fahadisoanay mba hahatonga anay ho vita fihavanana amin'ilay iray be fitiavana. Koa manaiky, manantona izahay amin'ity andro manokana ity. Atolotra ianao Jesosy eo ny fiainanay iray manontolo. Atolotra ianao ny tahotra ao anatinay, ny tebitebinay, ny hirifirinay, ny tsy fahombiazanay, ny fomba fijery mihiba atao anatinay. Amboary izahay, ary aoka hijoro, hitsangana izahay amin'ny mahazanaka vavina ao anay. Aoka hijoro vavolombelona izahay fa zanakao ary efa vita fihavanana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.